Aoka iaraka mivavaka isika rehetra. Ry Jesosy Kristy Tomponay io. Ianao dia ianao rery no miantoka ny fahavelomanay. Na eto amin'izao fiainana izao, na ao amin'ny fiainana mandrakizay any an-danitra. Ianao dia ianao rery no manana ny fanapahan-kevitra feno ary noporofoinao tamin'ny asanao fa nisafidy ny hamonjy anay ianao, nanendry anay hanana anjara amin'ny fanjakanao ety an-tany sy any an-danitra. Misaotranao zahay noho ny asan'ny fananao masina izay niantso anay tamin'ny filazantsara, nampanaiky anay izany fanahin'ny fitiavanao izany, ka nahazoanay anjara amin'ny fananganana anaka, iarahanay mandova amin'i Jesosy Kristy Tomponay ny fanjakany iray. Misaotranao zahay fa tsy mahay mifidy ny tsara izahay, ka tsy mahamasina ny tenanay, fa ianao ihany no manamasina anay amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny alalan'ny sakramenta masina, ary amin'izany no hitehirizanao anay ho amin'ny fiainana mandrakizay. Misaotranao zahay noho ny amin'ny asanao rehetra izay nataonao ho anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Faly miarahaba antsika rehetra tonga somatsara eto Ankaramalaza indray ry havana. Toy ny omaly dia ny herina sahady ny taona, ary izany no ananantsika ny tombom-pahasoavana ao am' Jesosy Kristy Tompontsika, ka anatrehantsika ity isan-taona ity. Ananantsika zao teny faneva izao hoe: mangataka aminareo mba handeha miendrika ny fiantsoana zava-dehibe izay nataon'i Jesosy ho antsika, ary zava-dehibe izay aretantsika amin'izany. Ny tenin'Andriamanitra izay anorenana izao lahateny izao dia nalaina atao amin'ny Efesianina 1:4-5. Vakiana toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo: araka ny nifidianany antsika tao aminy, fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao, mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika, rehefa notendreny rahateo tamin'ny fitiavana isika, mba ho azy amin'ny fananganana anaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, araka izay akasitrahany fony. Amen. Miainga avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany, izay ilazany ny andininy fahaefatra hoe nifidianany antsika, sy izay lazainy ny andininy fahadimy hoe notendreny rahateo amin'ny fitiavana isika, no ananganana izao lahateny izao. Fa mialohan'ny hidirantsika ao amin'ny lahateny tokoa, dia tiako koa ny mamaky ny andininy 12 amin'ity Efesianina 1:ty ihany amin'ny anaran'i Jesosy. Ao aminy koa no nanaovana antsika ho lovany rehefa notendrena rahateo isika, araka ny fikasana izay mahefa ny zavatra rehetra araka ny akasitrahany fony. Izany hoe amin'ity 1 ity
dia sady ampiasaina amin'ny andininy fahadimy no ampiasaina amin'ny andininy faha 12 no hoe notendrena raha teo isika. Ny mpanao fandaharana dia nanome lohateny ity lahateny ity hoe ny fifidianana sy ny fanendrena mialoha. Ny fifidianana sy ny fanendrena mialoha. Anatin'ny vanim-potoana ny fifidianana isika izao, ary tena ao anatin'ny herin'ny fampelezan-kevitra. Maro ny mpilatsaka ao fidiana ary samy mandresy lahatra ny mpifidy azy. Amin'ny zoma ho avy izao no anatanterahana ny fifidianana ny ben'ny tanàna manerana ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara. Ka misy ifandraisany amin'izany ve ity lahateny ity? Fa hanomboka na efa nanomboka aza ny sasany ny fifidianana manomboka any amin'ny fototra, ka hifidianantsika ny komitin'ny sapany, ny komitin'ny fiangonana rehetra manerana ny sahan'ny fiangonana loteranina malagasy. Malalaka dia malalaka araka izany ity lohateny izay atolotra antsika ity, kanefa hijery zavatra vitsy dia vitsy monja isika amin'izao lahateny izao. Maro karazana ny endriky ny fifidianana arak'izay lazaina eto, dia misy samihafa koa ny fomba ny fifidianana arak'izay anatonantsika ity lahateny ity izany. Fanahy isika hiresaka ny atao hoe fifidianana sy fanendrena meloa eo amin'ny fiainantsika olombelona, na isika hiresaka ny fifidianan'Andriamanitra, indrindra ny fanendren'Andriamanitra mialoha, dia izao no hita mifangaro na tsy azon'ny olona maro izay tianao lazaina amin'izao tenin'Andriamanitra izao araka ny namakintsika azy teto amin'ny Efesianina sy ny maro hafa ato anatin'ny baibolitsika, ka miainga avy amin'ireo dinitsoratra masina vitsy izay nivakintsika sy ny maro izay ho tanisaintsika eto, ary ny tsy ho voatanisantsika koa aza noho ny fahafoezan'ny fotoana, dia hamintina arak'izay azontsika atao isika raha hiresaka ny atao hoe fifidianan'Andriamanitra sy ny fanendrena mialoha ataon'Andriamanitra. Hojerentsika ankapobeny aloha izay, dia hotipazantsika maso izay ilazan'ny Efesianina azy, ary nodinitsika akaiky nafitintsika vetivety ny momba ny fanendrena mialoha na ny prédestination, izay tsy hivalapatra amin'izany velively isika, dia hifindra hiresaka momba ny teolojian'ny fifidianana mialohan'ny hatongavantsika amin'ny famaranana. Samy manana ny safidiny, na Andriamanitra na ny olombelona, ary matetika dia tsy mitovy ny fomba fifidianan'ny olombelona sy ny fomba fifidianan'Andriamanitra, na ny safidin'olombelona sy ny safidin'Andriamanitra. Isika raha mifidy dia mifidy izay heverintsika ho tsara, fa Andriamanitra raha mifidy
dia maka izay heverintsika fa ratsy mihitsy azy. Ary ny Isaiah mpaminany amin'ny toko 5:9 sy ny 7 no hoe: ny fihevitro tsy mba fihevitrareo, ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako, hoy Jehova. Izany hoe tsy mitovy ny safidin'olombelona sy ny safidin'Andriamanitra. Mamaritra ny safidin'ny olombelona mandrakariva ny maha izy azy ny olombelona tsirairay. Tsy azo sarahana no hoe maha izy azy ny olona anankiray sy ny safidiny miaraka mandrakariva izany. Ny safidy dia fanehoana ny fanapahan-kevitra raisin'ny olona anankiray momba ny fiainany, na raisin'Andriamanitra momba ny fiainan'ny olona anankiray na firenena anankiray. Ny olona tsirairay dia misafidy izay ho vadiny. Hitantsika izany amin'ny Genesis 9:1-2. Misafidy izay ho mpiara-miasa aminy, arak'izay hitantsika amin'ny Asan'ny Apôstôly 5:5-7. Misafidy ny amin'ny toerana honenany, na dia teraka teto Akaramalaza izy, dia afaka misafidy na honina any Afrika, na honina any Eropa, na honina any Amerika. Genesis 7:1-2. Ny olona tsirairay dia manapa-kevitra ny amin'izay ho fomba fiainany. Tena samy manana ny azy. Na anao lava volo izy, na anapa-bolo izy, na anao fohy tanana izy, na anao lava tanana izy, na anao loko marevaka izy, na anao loko manify izy, sy ny sisa sy ny sisa. Petera 1:4-7. Zao anefa tsy ny fomba amampanao momba izao fiainana izao ihany no andraisan'ny olona fanapahan-kevitra momba ny fiainany, fa lazainy ten'Andriamanitra mazava mihitsy hoe: hifidy ny fiainana va ianareo sa hifidy ny fahafatesana? Deutéronomie 7:7-7. Tantara faharoa 7:2-7. Ary Josoa dia niteny tamin'ny Israely olony mihitsy ka nanao hoe: fidionareo anio izay ho tompoinareo, fa raha izaho sy ny ankohonako kosa dia hanompo an'i Jehova izahay. Afaka manao eny, afaka manao tsia ny olona, hoy ny filazan'i Josoa azy amin'ny toko 4:5-10. Fa raha ny marina dia tsy manana n'izany safidy izany ny olona, arak'izay hitantsika amin'ny fizoran'izao lahateny izao. Ny olona tsara, izany hoe ny olona ao amin'i Jesosy, no manana ny safidy tsara. Hoy isika hoe miankina amin'ny maha izy azy ny olona anankiray ny safidiny. Ka ny olona ao amin'i Jesosy atao hoe olona tsara dia manana safidy tsara. Vakio ny Matteo 7:7-7. Raha ny marina dia tsy haintsika amin'ny mahampanota antsika ny safidy ny fiainana. Ary tsy hafen'ny Paoly izany arak'izay nisoratany
ao amin'ny Filipianina toko voalohany andininy faharoa amby roapolo. Ambarany soratra masina mazava fa Jesosy no tena manana ny safidy mazava sy marina indrindra. Tsy misy manana safidy tsara sy marina mihoatra noho ny an'Andriamanitra. Ambarany mpanjaka voalohany toko fahavalo amby roapolo andininy fahaenina izany. Koa raha mifanaraka amin'ny safidin' Jesosy ny safidintsika amin'izay maha ao am' Jesosy, tsy misy mihitsy ny hoe safidin' Jesosy ka ifanaraka amin'izany ny safidin'olombelona raha mitoetra amin'ny fiainana mahampanota azy izy. Fa raha mitranga ny hoe mifanaraka ny sitrapon'Andriamanitra, ny sitrapon'i Jesosy sy ny sitrapon'ny olona anankiray, dia satria ao am' Jesosy izy, manana ny tenin'Andriamanitra mitarika azy sy mibaiko azy izy, manana ny tenin'Andriamanitra manapaka ny fiainana izy. Raha izany no miseho dia feno fitahiana ny fiainantsika. Ambarany Isaia amin'ny toko fahaenina amby dimapolo andininy fahaefatra izany. Tsy haintsika mahampanota-tsika nefa izany hanana sitrapo mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany, fa mila ny asan'ny fanahy masina mandrakariva isika. Ary tsy hoe satria nanomboka ny asa tao aminao ny fanahy masina dia voatery hijanonao mandrakizay, fa mila manohy ny asany ao aminao isan'andro isan'andro, fa tsy izay nataony voalohany dia izay ihany, fa mila manohy izany asa izany ao amin'ny fiainantsika mandrakariva ny fanahy masina. Ny safidin' Jesosy izay nifidy antsika irery no tena mahasoa antsika. Tsy misy safidy hafa ahitantsika fitahiana afa-tsy ny fifidianana izay nifidianan' Jesosy antsika. Ny sitrapon'i Jesosy izay lazainy amintsika ao amin'ny teniny, izay no tena fiainana tandrifo antsika. Rehefa mamaky tsara ity fifidianana sy fanendrena ity mantsy sika, arak'izay lazan'ny apôstôly Paoly azy amin'ity Efesianina ity, dia izao indrindra ny kendreny: araka ny nifidianany antsika tao aminy, fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao, mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika. Mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika. Misy dikany lehibe eo amin'ny fiainantsika ny fifidianana izay nifidianan' Jesosy antsika. Tsy safidy vaovao izany ataon'i Jesosy izany, fa ny sitrapony izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Izany no hazavain'i Paoly amintsika eto amin'ity Efesianina ity, raha miresaka izy no hoe fifidianana sy fanendrena mialoha. Sy zavatra vaovao fa izay nataony dia ny sitrapony hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay izany. Dia avelantsika eo ny famisavisana tsotsotra ny amin'ity fifidianana sy fanendrena mialoha ity, fa ho resahantsika fohy koa ny Efesianina toko voalohany andininy fahaefatra sy fahadimy arak'izay voatondro ny programa, sy ny andininy faha-raika amby folo arak'izay efa namakitsika izany teo. Teny samy hita ao amin'ny tenin'Andriamanitra no hoe fifidianana sy fanendrena mialoha.
sy misy teny izay ivelan'ny soratra masina zany. Ka dia lazaintsika hoe biblika ny fifidianana, biblika ny fanendrena mialoha. Samy manana ny heviny manokana ireo teny anankiroa ireo. Teny anankiroa samy hafa mihitsy no nampiasain'ny mpanoratra rehefa nijery ny teny fototra Grika. Tsy teny anankiray akory ireo, fa samy manana ny heviny koa ireo amin'izay ilazan'ny mpandinika soratra masina maro izay nifandimby. Ary ny hitady izao, mampiady hevitra ireo mpandinika soratra masina ireo, na tsy mampitovy hevitra azy mihitsy, mampifanohitra azy aza. Ny fanazavany ny amin'ity hoe fifidianana sy fanendrena mialoha ity. Arak'izay namakitsika azy teo dia samy miseho ato amin'ny boky ny Efesianina izy ireo. 4 izay resahana ny momba ny fifidianana, 5 izay resahana momba ny fanendrena mialoha, ary mafisina amin'ny 1:10 izany. Samy ampiasain'ny apôstôly Paoly amin'ny toerana hafa koa ireo, ary anterin'izany fampiasan'ny apôstôly Paoly azy amin'ny toerana samy hafa izany, fa manana ny lanjany sy ny toerany manokana daholo ireo teny roa ireo. Kanefa hita ho mifampiankina sy mifamatotra mandrakariva koa izany. Azavain'ny Paoly mazava tsara ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ka mahatonga ity hira feno vavaka ity. Rehefa jerena mantsy ny toko voalohany dia hira izy io, ary hira feno vavaka. Fa amin'izany hira sy vavaka ataon'ny apôstôly Paoly izany dia ny fahasoavan'Andriamanitra indrindra no anteriny sy vetesiny betsaka ao. Ary tsy eto amin'ny toko voalohany ihany, fa mamakivaky ny boky ny Efesianina manontolo dia tsy ilatsika afa-tsy ny toko 2:9 izay mampisongadina indrindra izany hasarobidy ny fahasoavan'Andriamanitra irain'ny apôstôly Paoly amin'izao vavaka ataon'izao zany. Tsy misy na dia kely aza safidin'ny olombelona ho vonjena na hanao ny tsara. Tsy manana n'izany safidy izany ho azy ny olombelona. Martin Lutera dia nilaza mazava fa tsy ny heriko na ny saiko no ahaizako mino an' Jesosy Kristy Tompoko, fa ny fanahy masina no niantso ahy tamin'ny filazantsara. Tsy nikasa hanary olona na hoe nanoratra olona ho very mandrakizay Andriamanitra. Tsy nikasa hamorona olona hanota akory Andriamanitra, ary tsy nikasa hanoratra olona tsy hahay mibebaka mandrakizay koa Andriamanitra. Andriamanitra tsy manana programa hoe misy olona tsy maintsy ho very, ary misy olona tsy maintsy ho voavonjy. Na dia misy an'izany izay voizina sy ampianarina manodidina ity Efesianina toko voalohany ity, na manodidina ity lohateny izay atolotra antsika ity, dia lazaina mazava fa tsy ao anatin'ny programan'Andriamanitra izany. Azavain'ny Paoly apôstôly mazava amin'ity Efesianina ity fa Andriamanitra dia talohan'ny fotoana rehetra, Andriamanitra dia aharitra aorian'ny fotoana rehetra, ka na dia tapitra azy ny atao hoe fotoana dia ao ihany Andriamanitra, na dia mbola tsy nisy azy ny atao hoe fotoana dia efa tao Andriamanitra. Aharihariny koa fa Jesosy ilay Andriamanitra tokoa dia tsy voafatotry ny fotoana,
tsy voafetra ny fotoana teo hatramin'ny taloha indrindra ary ho eo mandrakizay. Tsy azo ny fotoana feheziny. Izay no maha Jesosy azy, Andriamanitra velona. Nefa koa Jesosy amin'izay maha izy azy dia olombelona tokoa, niditra feno teo amin'ny tantara, nandray ho an'ny tenany ny fiainany mpanota, nandray ho an'ny tenany ny ota rehetra, ary nandray ho an'ny tenany ny vokatry ny fahotany, ka nitondrany ny fahafatesana tsy amin-keloka teo amin'ny hazo fijaliana. Olomarina tsy misy kilemany, kanefa nombona toy ny mpanota matevi-koditra. Amin'izay maha Andriamanitra feno azy dia tsy azo ny fotoana fehezina izy. Amin'izay maha olombelona feno fitanteraka azy dia nanoa sy nanaiky hatramin'ny fahafatesana ny vesatra ny ota sy ny vokany. Ao aminy ary eo amin'ny Jesosy irery ihany no miseho ny fitiavan'Andriamanitra. Ao aminy ary eo amin'ny Jesosy irery ihany no miharihary indrindra ny fahasoavan'Andriamanitra. Koa ny fitiavany antsika hatramin'ny fikasany hamorona ny olombelona, ny tanenany hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika, arak'izay hita ao amin'ny Genesis 1:1-20, dia mbola mitoetra ary tsy miova ambara-pahatongatsika hiara-monina aminy eo amin'ny fanjakana any an-danitra. Io no tondroina amin'ny 5 sy ny 1:10 amin'ny hoe fanendrena mialoha. Tsy manana sitrapo ho afaka hifidiny tsara ny olona raha miresaka ny fanatonana n'Andriamanitra sy ny fifandraisana amin'Andriamanitra isika. Tsy manana sitrapo afaka, fa manana sitrapo voafatotra ny olona. Ny hanao ny ratsy mandrakariva ny manavanana azy. Ary hoy Paoly, tsy ny tsara izay sitrako no ataoko, fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Romanina 7:7-7. Andriamanitra miasa ho antsika ao amin'ny Jesosy no mampitombo sy mampaharitra ny fahasoavany ao amintsika. Ary zany no hitehirizany ny mino ho azy taloha, ankehitriny ary amin'ny ho avy. Satria miditra ao amin'ny zotrany tantara isika dia asehon'Andriamanitra fa miditra ao amin'ny zotrany tantara koa izy, ka tsy haintsika ny mitahiry ny finoana, tsy haintsika ny mitahiry ny fahasoavan'Andriamanitra, fa izy no mitahiry izany teo aloha, izy no mitahiry izany ankehitriny, ary izy no mitahiry izany ho an'ny andro avy. Asa lehibe izay ataon'Andriamanitra izany. Tsy noho ny asantsika na ny ezaka vitantsika izany no hitehirizana antsika ho masina, no hitehirizana antsika ho tsy manana tsiny eo anatrehan'Andriamanitra, no hitehirizana antsika tsy hanjakan'ny ota, no hitehirizana antsika tsy hanjakan'ny vokatry ny ota dia ny fahafatesana, fa hitehirizana antsika kosa no ny vokatry ny asa izay nataon'i Jesosy ho antsika. Manana toerana lehibe eo amin'ny hanazavana ny fifidianana. Araka izany ny fananganana anaka mahazanak'Andriamanitra antsika. Izany koa no hazavaina amin'izao tenin'Andriamanitra hitantsika amin'ny Efesianina 2:1-5 izao. Hoy izy, rehefa notendreny rahateo amin'ny fitiavany isika mba ho azy amin'ny fananganana anaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy,
arak'izay akasitrahany fony. Misy dikany lehibe eo amin'ny fifidianan'Andriamanitra antsika, ny fananganana anaka izay nataon'i Jesosy ho antsika tamin'ny alalan'ny batisa masina, ka amin'izany indrindra no iarahantsika maty aminy sy iarahantsika nitsangana aminy sy manamboninahitra aminy. Ary vao nambara ny tonian'ny fifilina melohan'ny anombohana ny fotoana teo ny hoe raha ekenao ny atao batisa faharoa dia tsy hafa izany fa famonoana an' Jesosy fanondroany. Fa ny fananganana anaka izay natao anao tamin'ny alalan'i Jesosy tao amin'ny batisa masina dia nananao ny sata mahazanak'Andriamanitra feno. Noho izany tsy ny asa ataontsika fa ny zo ananatsika amin'izany vokatry ny fananganana anaka izany sy ny adidy ateraka izany amin'ny maha zanak'Andriamanitra atsika no fototra. Afangaron'ny olona matetika ny asa izay ataony sy ny hoe manana zo mahazanak'Andriamanitra izy ka misitraka an'izany, ary manana adidy amin'izay mahazanak'Andriamanitra azy izy ka manatanteraka an'izany. Vakio ny Romanina 9:15 sy ny 9. Izay ananantsika anjara ao amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra sy aharetan'ny fifandraisantsika ao amin'Andriamanitra dia tsy hafa fa ny asan'i Jesosy Kristy irery ihany. Koa tsy izay ataontsika ny mahamasina antsika, na dia izany aza ny vetesina amin'izao lahateny izao. Tsy izay ataontsika no mahavoatokana antsika, na dia izany aza ny ventin'izao lahateny izao. Tsy izay ataontsika no mahavoafidy antsika, fa izay nataon'i Jesosy ho antsika. Izay nataon'i Jesosy no hitehirizana anao ho masina. Izay nataon'i Jesosy no hampiariariana fa voatokana ho an'Andriamanitra ianao. Ary izay nataon'i Jesosy no hanehoana mazava fa tena olona voafidy ianao. Tsy voafetry ny fotoana fa faritany ny asa nataon'i Jesosy ho antsika izany. Izany no nifidianany antsika. Koa ny fikasan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany no nanatanterahany ny sitrapony na lavorarian'ny asany ho antsika ao amin'i Jesosy Kristy tompontsika. Io no lazain'ny apôstôly Paoly ny amin'ny hoe fanendrena mialoha. Ary ny fananganana anaka sy izay hitehirizana antsika amin'izany hatrany ka tsy hanisana ny asantsika no hanomeza amboninahitra an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika isan'andro. Ambaran'ity Efesianina 1 ity fa hiseho sy hiariary eo amin'ny fiainan'ny mino ny fanomeza amboninahitra an'Andriamanitra. Hiariarian'ny fahamasinany izany, hiariarian'ny fahadiovany izany. Kanefa tsy noho ny asa izay ataontsika no hampiariary sy hampiseho indrindra izany, fa noho ny amin'izay nifidianan'Andriamanitra antsika ka hitehirizany antsika ho aminy no hiariarian'izany hoe fiainana misy fanomeza amboninahitra an'Andriamanitra izany. Tsy miseho sy miariary izany fiainana misy fanomeza amboninahitra an'Andriamanitra izany raha tsy ao amin'ny asan'i Jesosy. Tsy hita izany fanomeza amboninahitra izany raha ao amin'ny asantsika mahampanotatsika ihany. Zavatsarobidy ny ariarian'izany hoe fanomeza amboninahitra an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika izany, satria io no mampiariary indrindra ny fifidianana antsika. Hatramin'ny famoronana hita amin'ny fanavotana, miseho amin'ny fanamasinana izay ataon'ny fanamasina antsika, dia tsy hafenin'Andriamanitra ny fikendreny, fa
sarobidy aminy ny fanomezam-boninahitra ny anarany, sarobidy aminy ny fanomezam-boninahitra ny asany, sarobidy aminy ny fiainany mino misy fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra. Ary anteriny indrindra izany ao amin'ny Isaia 7:7 ny 9:1. Na dia efa voafaritra sahady aza ny amin'ny fanendrena meloa sy ny fifidianana, ka voavisavisantsika teo ny momba azy ireo, dia samy mbola ho jerentsika ihany izy ireo mba hampahazava kokoa no fanamafisana orona izay efa voalazantsika. Azo antsika mazava izay tokony hiainantsika, fa tsy hoe azo antsika fahalalana fotsiny ihany. Ny fanendrena meloa na ny prédestination. Maro ihany ireo andiny soratra masina milaza mazava ny amin'ny fisian'ny fanendrena meloa na ny prédestination. Fa isan'izay malaza amin'ireny ny Romanina 5:7 sy 7:30, ary ny Efesianina 1:5 sy 2:10. Ny fahazoana azy sy ny fanazavana no hoe fanendrena meloa na ny prédestination no mahasamy hafa ka miteraka fisarahana marobe. Andriamanitra ve nanendry hatramin'ny voalohan'ny olona izay ho vonjeny na izay ho very? Efa nivalitsika izany fahamafisana amin'izao fandalinana manokana izao. Inona ary izany no antony nanoloran'Andriamanitra ny ain'ny zanany lahatokana dia Jesosy, raha voasoratra meloa izay ho vonjeny ka voasoratra meloa izay ho very? Ho an'ny Israely ihany ve izany? Sa mba misy anjarany jentilisa koa? Arak'izay vao nivakitsika tamin'ny Romanina 1:9 sy 7:70 tamin'ny vaky teny teo. Fa manamafy izany be dia be ny Romanina 7:10 ary ny 1:11. Ny mahazanak'Andriamanitra ny mino no ny asa nataon'i Jesosy dia ho an'ny olona rehetra, fa tsy ho an'ny olona vitsy. No avahan'Andriamanitra kanefa ny Israely araka ny maha-Andriamanitra azy, fa tsisy afaka nandray anjara tamin'izany fanapahan-kevitra izany. Dia ambaran'ny apôstôly Paoly mazava ny handraisan'Andriamanitra ny olona rehetra ho zanany koa amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy sy ny asany ho an'ny mino. Ny apôstôly tenany dia sady manantitra fa nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany ny Israely, no tsy manafina koa fa misokatra ho an'ny olona rehetra ny varavaran'ny fanjakan'Andriamanitra. Nefa koa tsy hafeniny fa manana tombon-dahiny arak'izay natolotra Jesosy azy ny Israely olon'Andriamanitra. Tsy adikevitra izany. Izany no maha-Andriamanitra azy, tsy midika velively ho fanarinany hafa ny fandraisana manokana na ny fifidianana manokana ny Israely. Faneom-pitiavana manokana io, fa tsy fanarinany hafa velively. Tsy miangatra velively Andriamanitra araka ny fijeriny sasany. Misy tokoa mantsy izay mampianatra ny hoe mba miangatra lahy Andriamanitra. Manana ny fiandrianany Jesosy amin'ny faneom-pitiavana tiany hanehoany ny fitiavany ny olona rehetra. Manendry melony amin'izay ho voavonjy Andriamanitra, tena fahefany tanteraka izany. Saingy rehefa mandrirotra azy ny olona dia mandika vilana ka milaza fa rehefa nifidy izay ho vonjen'Andriamanitra dia hanary ny hafa kosa, fa hadiso-kevitra tanteraka izany. Tsy mijanona amin'ny famonjena antsika fotsiny ny resaka fifidianana, arak'izay resahan'ny mpampianatra sasany azy, fa misy zavatra maro hafa koa miseho amin'ny fiainan'olombelona voasoratra meloa ho ireo mpanao fampianaran-diso ireo. Mety hampidi-doza tokoa, mampiariary ny tsy mahatompona andraikitra ny mpanota mihitsy
Anomevahana ny fanarana-po, ampitombo ny vokatry ny fahotany, raha toa ka voasoratra meloa izay ho very. Misy olona hahita fifaliana amin'ny fahotana ataony raha tsy handray mihitsy ny feon'Andriamanitra izay miantso azy bebaka. Raha sanatria ka marina fa efa voasoratr'Andriamanitra meloa ny zavatra rehetra, dia tsy tokony hampianatra akory ny amin'ny fahotanan'olo vana ny fiangonana, tsy tokony hampianatra ny vokatry ny fahotanan'olo vana ny fiangonana, tsy tokony ho resahana akory ny amin'ny fibebahana, kanefa izany no maha izy azy antsika fifoazana. Raha tsy resaka ny amin'ny fibebahana isika, inona no maha fifoazana antsika? Tena fampianaran-diso tanteraka izany, ary fanoerana mivantana ny tenin'Andriamanitra mihitsy. Tsy miangatra araka ny fijerin'ny olona sasany azy Andriamanitra. Samy tsy misy marina eo mason'i Jesosy ny olona rehetra, hoy ny Romanina 7:17. Samy tokony ho very sy hoelohina mandrakizay ny olona rehetra, hoy ny Romanina 9:17. Samy nomeny ny ray ny zanany lahy tokana dia Jesosy ny olona rehetra, hoy ny Jaona 7:14. Izay manatona tsy mbola aviko mihitsy, hoy Jesosy. Jaona 4:17, 17, 14. Ary koa ny Deutéronomie 4:7. Mazava tsara ny hevitr'Andriamanitra, ny planin'Andriamanitra, ny drafitrasan'Andriamanitra. Saingy hatramin'ny taonjato 4 dia nanahirana ny Pelazy sy Saint Augustin izany, fanontaniana tsy nahitan'ireo valiny izany. Dia mbola nafana ny ady-hevitra ary nafonja dia nafonja tamin'ny nanatrehan'ny Martin Luther sy Jean Calvin izany. Mbola misy tokoa izay sahiran-tsaina amin'izany na dia ankehitriny izao azy. Manana sitrapo afaka hifidiny tsara ve ny olombelona sa voafatotra ny safidiny, ka dia ny raha tsy mandrakariva no tsy maintsy ataony, ka tsy hay anatona an'i Jesosy amin'ny herin'ny tenany izy amin'ny mampanota azy. Izao no malin'ny apôstôly Paoly izany. Kanefa raha ny ho velona amin'ny nofo no avokaran'ny asako, dia tsy hitako izay ho fidiko. Filipianina 1:1-2. Tsy hitako izay ho fidiko. Tsy manana safidy izy. Jesosy no miantso atsika, fa tsy isika no manana safidy ho afaka. Ho jerentsika araka izany ny safidin'i Jesosy, na ho resahantsika indray ny amin'ny teolojia ny fifidianana. Tsy mba kisendrasendra ny safidin'Andriamanitra, fa mitoetra ho tsara hatrany izany, tsara hatrizay hatrizay, ary mbola ho tsara mandrakizay. Izao no antony, ny maha-Andriamanitra azy no mamaritra izany safidiny izany. Tsy azo sarahana amin'ny maha izy azy izany safidin'Andriamanitra izany. Izany no mahatonga ny fiheverana sasany hoe efa voatendrin'Andriamanitra mialoha avokoa ny zavatra rehetra. Marina nefa fa tsy mba manery ny sitrapon'olombelon'Andriamanitra, ka rehefa miseho miharihary fa manohitra n'Andriamanitra ny olona mampanota azy, dia ampiasain'Andriamanitra na dia ny jentilisa aza hampahory ny Israely olona, ka tonga fahampahatsiarovana azy ireny hiverina amin'ny Andriamanina. Lazay ny tenin'Andriamanitra mazava izany amin'ny Habakoka 1:2-12 sy ny 7:10. Kanefa alaitsika ohatra eto an-tranony hoe tamana tamin'ny fiainam-pahandevozana, izany hoe tamana tamin'ny fiainana ny fahotana, ny fiainana alavitra n'Andriamanitra, ny Israely izay nanompo 700 taona tany Egypta. Fa Andriamanitra no nanapa-kevitra sy ny asa nanafaka azy ireo, ary na dia te hampiseho ny heriny azy Farao,
dia nasehon'Andriamanitra mazava fa azy ny hery sy ny fahefana rehetra ary izy no tsy maintsy omena voninahitra. Ka ny fahamafisam-pony Farao dia nahazoana nampiariary ny voninahitran'Andriamanitra ary nitarika ny Israely ho tafaverina amin'Andriamanitra velona. Toy izany koa izay nitranga tamin'ny fahababoana tany Babilônia. Fa rehefa nanadino an'Andriamanitra na nandao an'Andriamanitra ny Israely olona, dia nataon'Andriamanitra mangiry-firy teo ambany fahababoan'ny Babilôniana. Kanefa mpanjaka jentilisa toa ny Kyrios koa nampiasain'Andriamanitra hitondra fanafahana ho azy mba aseho sy ahariary mazava fa n'Andriamanitra ny hery sy ny fahefana ary izy no manapaka. Tsy miova tokoa ny safidin'Andriamanitra, saingy arakaraka ny ditran'ny fon'ny olona na arakaraka ny fanoavan'ny olona azy no itenenany sy iasany anehoany izany fitiavany izany. Deuteronomia 4:7-7. Amosa 7:1-2. Arakaraka ny tsy finoan'ny olona any Jesosy no itenenan'Andriamanitra aminy, na arakaraka ny finoan'ny olona any Jesosy no hanamafisan'Andriamanitra ny teniny. Ka ireo minia manohitra an'Andriamanitra amin'ny teniny sy ny asany dia ambaran'Andriamanitra ny lalàna ho fanameloana azy ireo. Kanefa fiantsoana ny fiverenana amin'Andriamanitra izany, fa izany ihany no safidiny. Raha hita fa mandre ny tenin'Andriamanitra ny olona tonga amin'ny fahalalana ny ota sy ny fibebahana marina, indro fambaran'Andriamanitra ny filazantsara velona hanamafisany ny fitiavany azy. Tokana ny safidin'Andriamanitra, tsy miova ny safidin'Andriamanitra te hamonjy ny mpanota. Izany indrindra no lazain'ny apôstôly Paoly amin'ity Efesianina 1 ity, raha mampianatra ny amin'ny teolojian'ny fifidianana izy. Sy ireo hevitra maro izay manahiran-don'ny olona no tokony asa iran-tsainantsika, fa izay andraisantsika mivantana ny tenin'Andriamanitra mamelona antsika no zava-dehibe. Hoy ny mpikaroko anankiray, mahatanteraka izay tiany atao Andriamanitra, ary izay ataony dia marina sy toa, satria izy no nanao izany. Fototra amin'ny fahazahoana izay rehetra lazain'ny soratra masina izany, ary isan'izany ny teolojian'ny fifidianana. Andriamanitra dia nisafidiny hanao ny zavatra rehetra araka ny sitrapony, ka nahitany fa indro tsara indrindra izany. Ny asa rehetra izay nataon'Andriamanitra araka ny safidiny dia nambarany mazava fa indro tsara indrindra izany. Genesis 1:1-3. Tena araka ny sitrapon'Andriamanitra izany, araka ny fanapahan-keviny samy rery no nanaovany ny zavatra rehetra, ka tsy mba nisy izay mpanolo-tsaina n'Andriamanitra. Lazain'i Jesosy mazava fa tsy isika maha olona mpanotantsika no nifidy azy, fa izy Jesosy no nifidy antsika. Arak'izay lazainy amin'ny Jaona 5:5-9 hoe tsy ianareo no nifidy ahy, fa izaho no nifidy ianareo. Ny fifidianana dia fanavahana izay heverina ho manana tombony amin'ny hafa. Tsy izay anefa no hevitran'Andriamanitra sy ampiasan'Andriamanitra izao teny izao. Ny fahatsarany izy Andriamanitra no nomezany tombony ho an'izay olona nifidiany raha ampitahiny amin'ny hafa. Tsy tsara no ny firenena hafa ny Israely, nefa dia nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Tsy tsara no ny hafa ireo patriarika Abrahama sy Isaka ary Jakoba, nefa dia nanaovan'Andriamanitra fanekena manokana, ka nomeny tompo-pitahiana manokana. Ny fampitolona maharitra tamin'Andriamanitra Jakoba. Fa ny fikendrena indrindra dia izay ahazahoana mampiariary ny hery sy ny fahefan'Andriamanitra, ka andraisan'izay mino sy matoky izany ny tompo-pitahiana manokana. Tsy fanomezana tombony ho an'ny firenena ray fotsiny no ambaran'ny teolojian'ny fifidianana,
fa tombony ho an'ny fiangonana mihitsy koa arak'izay ampivoirany ten'Andriamanitra izany indrindra ato amin'ity boky ny Efesianina ity. Mbola miseho koa ny hoe fifidianana dia ny fifidianana ny olona tsirairay amin'ny anjara fanompona manirify azy avy araka izay ilan'ny fiangonana sy ny firenena izany. Ny fidy mpanjaka na mpitondra fanjakana Andriamanitra, ny fidy apôstôly, mpampianatra, pastora, evanjelista koa Jesosy. Hazavain'ny boky ny Efesianina avokoa izany rehetra izany. Tsy fanamavanana ny hafa na sanatria ho tsy fiheveran'i Jesosy izay heverin'ny olona fa tsy voafidiny izany. Samy manana ny anjara hifidianan'i Jesosy avy ny olona tsirairay ho fanatanterahana ny olona masina ao amin'ny fiangonana dia ny tenin'i Kristy izany. Ny fifidianan'i Jesosy ny olona tsirairay araka ny manandrify azy avy dia tsy fanameloana ny hafa izany na hoe mahatsinotsinona ny olona izay tsy mba nofidian'Andriamanitra hoy ny fijerin'ny fiarahamonina, nefa tsy efenina koa fa notolorana tombony manokana izay nandray izany fifidianana izany. Mandrakariva ny fifidianan'i Jesosy dia mitondra fitahiana manokana ho an'izay voafidy. Izao no ilazan'i Zakaria 1:7 azy amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro: iopapana ny fanambinana ny tanànako, ary Jehovah ampionona ny ziona, ary mbola hifidy an'i Jerosalema indray. Tena fitahiana lehibe mihoatra noho izay heverin'ny olona fitahiana izay voafidin'Andriamanitra. Fitahiana atolotra Jesosy ho an'ny olona voafidiny manokana izany, ary tsy ho azy irery ihany fa ho an'ny ankohonana, ho an'ny fiangonana, ho an'ny firenena mihitsy koa. Eto-pamaranana, tena fantatr' Jesosy mialoha ny zavatra rehetra samy hafa mety miseho. Izany ny maha-Andriamanitra azy. Tsy azontsika fehezana amin'izany izy fa masy mandidy amin'ny sitrapony sy ny asany, na amin'ny fitondrany zavaboary rehetra izany, na momba ny famonjenantsika manokana. Jesosy no mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo, hoy ny fanambaran'ny apôstôly Paoly azy ao amin'ny Timoty 1:9-10, ary araka ny fanambaran'ny apôstôly Jaona araka ny Apokalipsy 7:14 sy ny 7:7. Ny toetra maha-Andriamanitra n'Andriamanitra no mamaritra ny safidiny. Ny toetra maha-Andriamanitra n'Andriamanitra no mamaritra ny sitrapony. Tsy afaka misaraka izany. Koa Jesosy Kristy ilay tsy miova, arak'izay lazain'ny Hebreo 13:15 dia milaza mazava fa tsy miova ny fitiavany, tsy miova ny safidiny, maharitra sy mitoetra ho mandrakizay izany. Io no dikan'ny sasany hoe fanendrena mialoha. Mikapoka io fitiavana io ho an'izay mandahy, mamindra fo kosa io fitiavana io ho an'izay mibebaka marina. Mahavelona io ho an'izay mino, fa mahafaty tanteraka io ho an'izay tsy mino. Ka aiza no mampahazo toerana ny fampianaran-diso momba ny amin'ny fanendrena mialoha? Tsy hevitra sy asa izay tsy azo ovana mandrakizay anefa izany, fa tena afaka mandray fanapahan-kevitra samy rery amin'ny fahafenony momba izany koa Andriamanitra, ka tsy azo lazaina hoe izay voasoratra dia voasoratra araka ny hevitry Pilato. Endrika izany fiovaovana izany no nitenenan'Andriamanitra hoe manenina aho. Indroa izy no nilaza izany ao amin'ny Genesis 4:9-7, ao amin'ny Samuela 1:12. Tena tezitra tamin'ny mponina nataony Ninive Andriamanitra ka naniraka ny jona hitory ny hamelezana azy na ny andringanana azy. Hoy izy: mitsangana makanesa ny Ninive, ilay tanàna lehibe, ary miantsoa amin'ny hamelezana azy, fatafakatra eto anatrehiko ny faharatsiany. Jona 1:2. Fa niova hevitra Andriamanitra ka nanao hoe:
Ka moa za tsy mba malahelo Ninive, ilay tanàna lehibe fa izay misy olona tsy omby roa alina sy iray hetsy, izay tsy mahafantatra ny havanany sy ny haviany, sady be biby fiompy koa. Jona 4:1-10. Lavintsika arak'izany ny fampianaran-diso milaza fa voasoratra mialohan'ny zavatra rehetra. Amafisitsika arak'izany fa manana ny heviny tsy miova taloha sy ankehitriny ary ho mandrakizay Andriamanitra ny amin'izay efa nifidianana itsika. Miseho amin'ny fiainan'ny firenena ny herin'ny fifidianan'i Jesosy. Nahazo izany ny Israely, tsy diso anjara amin'izany koa isika Malagasy. Manana toerana lehibe amin'izany ny fiangonana, tsy latsa-danja amin'izany isika efelemina. Nifidy ny olona tsirairay Jesosy, tsy ny ho mpiara-mandova amin'ny ny lanitra ihany, fa no mpiara-manompo aminy koa ankehitriny sy ho mandrakizay. Ary tiany hanome voninahitra azy, iseho masina sy marina ao amin'ny fiainana. Izany no antony ny fidianan'Andriamanitra ny tsirairay amintsika, isan'ny olom-boafidy koa ianao. Fa ny fanontaniana maranantsika nyity lahateny ity dia ny hoe, misy vokatra andrasana amin'ny olom-boafidy. Fa hoy Jesosy, tsy ianareo no nifidy ahy, fa izaho no nifidy ianareo ka nanendry ianareo mba handeha sy hamoa ary hareta ny vokatrareo. Hoy ny fanontaniana, mahita izany vokatra izany eo aminao ve Jesosy? Mahasoa ny ankohonanao sy ny fiangonana misy ianao, ny firenenao va izay nifidianan'i Jesosy ianao? Ka mitondra izany vokatra izany ho an'ny ankohonanao, ho an'ny fiangonanao, ho an'ny firenenao ve ny maha olom-boafidy ianao? Fa tsy mandainga amin'izay nolazainy Andriamanitra. Mahefa sy mahatanteraka izay nampanantenainy Andriamanitra. Azo antoka hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay izany. Amen. Mbola hivavaka isika. Misaotranao Jesosy eo ny amin'ny fitiavanao anay sy ny fidiananao anay. Misaotranao ny asanao ry fanamasina izay mitondra izany vokatra izany eo amin'ny fiainanay, ary atao voafitahiana tokoa ho an'ny ankohonanay, ho an'ny fiangonanay, ho an'ny firenenay, ny asarobidi ny fifidianana izay nataonao, fanendraina mialoha izany, fa fikasanao hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Ary tsy misy afa-tsy izany no hanananay ny fahasambarana na eto an-tanina ny Andriamanitra. Amen.